antsika rehetra ny tokantrano tsirairay avy ny tenako ary manasa anareo avy hatrany anaraka ity fandaharana ity hatramin'ny farany. Mitohy hatrany ny fankalazana ny valomarsy ny fetin'ny vehivavy ato anatin'ny fandaharana samba amin'ny asany amin'ny alalan'ny teny fankahirezana sy fanentanana. Tamin'ny herinandro lasa moa isika dia miaraka tamin'ny andiam-behivavy mamboly miody sy manodina itony vokatra itony huile essentielle itony. Androany kosa isika dia miaraka mitaly an-tsekoly tsy miankina iray eto an-drenivohitra izay anasongadina ny asany amin'ny mampandraha azy amin'ny lafin'ny fampianarana. Efa 3 taona no nanovana izany. Voatsely isika nankalaza ny fetin'ny vehivavy ary manentana ny vehivavy rehetra i Ramatoa Ramafaly Sosaobo Mampionina izay vahintsika anio PDG-ny groupe Petini samy miezaka amin'ny asany izay ataony tsirairay avy. I raha antsika malala fa ny valomarsa dia andro natokana ho an'ny vehivavy, andro natokana ho an'ny vehivavy iraisam-pirenena io, zany hoe na firenena aiza na firenena aiza dia manaja an'izay atao hoe valomarsa zay. Miarahaba antsika vehivavy rehetra maneran-tany ny tenako ary mino sy manantena fa ivoatra trany ny fahombiazantsika vehivavy eo amin'ny sehatra rehetra. Be ny vehivavy mavita zavatra mihoatra noho ny lehilahy. Andenga meko ohatra amin'izany, ao nefa misy ny vehivavy mpanamoky fiaramanidina, ao ny vehivavy ingénieur isan-karazany amin'ny sehatra rehetrarehetra izay tsy ho voatanisa, ao vehivavy mitatana ny orinasa isan-karazany ary hita fa mahomby. Araka ny hevitra manokana, inona ny olana ankapobeny mianjady amin'ny vehivavy? Mijaly ny vehivavy amin'ny ankapobeny eo amin'ny sehatra rehetrarehetra satria na inona dia mbola abahana foana ilay hoe kofe manara-panjaitra ny vehivavy. Hita fotsiny any firenena maro fa mbola misy ireo vehivavy zay tsy tena manana zoany. Misy ireo vehivavy natao hiteraka fotsiny. Misy ireo vehivavy natao tsy mandeha miditra tsekoly akory ary. Ireny vehivavy ireny dia mbola azo atao hoe vehivavy ao anatin'ny sehatry ny tsy fahazahoana ilay zo iraisana, ilay zo natsangana. Ao zay misy zany vehivavy saro n'izay tsindrizay ary ny vehivavy saro n'izay tsindrizay dia mahatsiaro tena mahatsiaro mijaly. Na ikofokofoka na ikofokofoka aiza dia ohatra ny manery ara-tsaina. Ohatra le hoe ny vehivavy dia natao androany, vehivavy natao hikarakara zaza, asa zany ekena fa asa zany ary andraikitry ny vehivavy mihitsy. Kanefa raha ohatra ka manana fototr'asa hafa ilay vehivavy dia tokony fanampiany ny lasa vehivavy zany andraikitra rehetrarehetra zany. Noho izany ry vehivavy namana dia andesika hijoro, andetsika hijoro am-pitiavana, andetsika hanony faraherintsika rehetrarehetra ahafahana mifandray mifanampy voalohany aloha eto Madagasikara mba ampihodina tsara amin'ny firenentsika satria tsisy lehilahy mahavita teny zany. Ilaina ny vehivavy ary ilaina izy tsy tokony ho faraka malemy araka ny eritreretana azy fa ilaina izy hipetraka tsara amin'ny toerana mareny azy ary hipetraka tsara amin'ny toerana mampivoatra ny adidy aman'andraikitra. Ahoana kosa ny fitaizana ny ankizy? Mahay kokoa ny vehivavy noho ny lehilahy, zany hoe ankizy ampianarina zany. Somary menimenina tokoa aloha na midradradratra mihitsy ary ny eno ivelany rehetrarehetra eny ny hoe fitaizana ankizy amin'izao fotoana, fitaizana ankizy ohatr'izao. Zany rehetrarehetra zany rehefa hainao ny mitondra mandrindra ny tokony atao rehetrarehetra, mahafantatra hoe inona ny filan'ny zaza, inona ny tokony hifampiresahana dia anisany mampihodina ny fitaizana n'ireny zaza ireny zany zavatra rehetrarehetra zany. Sosokevitra hisafidianana sekoly hidiran'ny ankizy hianatra. Raha ampiditra sekoly ny ankizy dia tokony ho fantatra izy marina ilay sekoly aloha ampidiranao azy. Dia araka ny fahafantaranao an'izay misy ny ilaina rehetra ve. Maninona ny mieritreritra zanak'iranona tafita be, zanak'iranona atonontonona, raha misy ny antomanana ampidirina amin'izay tokony école mety fahatsara amin'ny eritreritra ao ilay izy fa fataro daholo aloha zavatra misy ao.
manana laboratoire very zareo manana nety manana rehetra eo misehatra entina mampianatra ara-teknôlôzia ny bibliotèque ny ordinateur isan-karazany sy ny sisa sy ny sisa zany rehetrarehetra zany avatra fivoarana ara-teknôlôjia na hoaizitsika na hoaiza tsy afaka hialatsony amin'ny fivoarana ara-teknôlôjia. Ahoana indray ny vehivavy sy ny teknôlôjia? Ary zay indrindra ny joroany eto hoe ny vehivavy malagasy tsy ho tara ny fivoarana eran'izao tontolo zao satria efa miparika na efa mahenika ny eto Madagasikara zao ny fivoarana ara-teknôlôjia. Tsy gaga ianao raha any farany ambanivohitra any ahitanao ankizany ambanivohitra efa mampiasa telefôna zay tsy eritreretinao hoe isany zany zay midika fa mafeha ny fivoarana amin'ny ankapobeny ao misehatra ny fanabeazana eo misehatra ny fampianarana eo misehatra ny fivoarana ara-teknôlôjia ny firenena malagasy. Inona ny dingana sarotra nolalovanao nandritra n'izay 30 taona izay amin'ny sehatra ny fandraharana? Eo midingana sarotra raha amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny fitantanana zavatra rehetra tsy mora zany tsy maintsy misy ny sarotra ao anatiny zany hoe tsy maintsy misy ny zavatra vahanao ao anatiny ary zay zavatra vahanao zay raha ohatra anao fa miomana tenom-pitatana de tsy maintsy ahitanao valiny foana zany zavatra dingany zany moa tsy ho fitanisy atolotôly eo ny ankizy kely mety miady vahanao zany de nefa mandinika zany rehetrarehetra zany be deaibe de anisany zavatra manahirana anao fa rehefa niomana ho ay rehefa niomana hitatana rehefa niomana anao zavatra de voafantatra daholo hoe raha izao mipotrinina vany raha izao mipotrinina vany. Sosikevitra ho an'ny sika vehivavy tokony ijoro vehivavy tsirairay anokatra orinasa ho azy raha vehivavy teanao an'izay ianao raha tsy manan-kevitra am'izany ianao manatona fifanampitsika alohany ianaovany zavatra koa nefany de fehery tsara hoe inona ny mety inona ny tokony atao mba tsy hanaonao foana ianao. Inona no tokony andraikitry ny fanjakana amin'ny fampivoarana ny vehivavy? Manana anjara lehibe tokoa aloha ny fanjakana satria raha izao jerena de efa betsaka ihany ny vehivavy ministra ohatran' zany ao anatina fitondrana zany ny vehivavy député ny vehivavy maire sisa raha sehatra raha politika zay fa rehefa fanjakana raha tianareo tena hivoatra zay vehivavy asio ny banky manokana afahany vehivavy makavola manana banky manokana ny fanjakana malagasy ohatra de mena tombondany ny mena tombombavy ny angamby raha somary mezatsika kely ireo vehivavy ireo akavolao ahodiny ampiasainy fa jerentsika eto fa mandroso be ny firenetsika. Amin'izay teny fankahirezana sy fanentanana izay no amaranantsika ny fandaharana. Ny lohahevitra amin'ny herinandro kosa dia vehivavy mpanefy volamena volafotsy. Za kosa dia mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.